mivavaksika ry tompo andriamanitra io tonga ny fotoana andrenesana ny afatra ondray zay rehetrehitry teny mpitiavana teny mpamonjena teny fiainana kendrenao no ahoanay azahoanay manana anjara ho amin'ny fanjakanao andriamanitra mitenena ary ankehitriny ampanginy feo rehetra tompo ary ampifantonta miteraka zay amin'ny tenao dia tario amin'ny fananomasina ny saoda Jesosy. Amen. Rehefa namalala kristianina niditra amin'ny andro fahatelo isika amin'ny alahady ity raha ny marina andro faraika amin'ny roapolo andro toromarika maro samihafa ny amin'ny fanaranty any Jesosy. Ny filazantsara araka ny likoka ry afatra fentsona mamperitreritra mampandiny tena hitarian'ny tompo atsika eto ary tao mantena andriamanitra atsika hamakafakatsara amin'ny fanarana amin'ny Jesosy. Ny konteksta hitatsika eto ry avako dia izao ny fikatsana ny fanjakan'andriamanitra aseho amin'ny fanaranty amin'ny tompo ary manana fomba maro samihafa zay veriny zava-dehibe io azano anisany mahafatifatika azakazana amin'ity fiainan'ity. Jesosy dia mampianatra atsika ny amin'izay laran'ny mpamehatra. Ny fampianaran'i Jesosy dia ahafahantsika mikatsaka ny amin'izay zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainatra fa manana fijeriveriny zava-dehibe mantsy ny amin'izao fiainana misy antsika izao ary zay mba hitsy ny tompo eto amin'ity teny ity. Karazan'olona telo zay mampiseho ireo heverintsika ho zava-dehibe ao amin'ny fiainana no ampianaran'ny tompo ry afatra ary te hangitsy atsika ao anatin'ny zan'Andriamanitra amin'ity an'ity. Ino ny zava-dehibe aminao ry afatra? Ino ny heverina zava-dehibe kanefa atao sakana tsy hafaniditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indraindray voafantsika sy voafatotra amin'reto zavatra anankitelo reto sika ampianaran'ny tompo androany ny amin'izay lalan-kisokatra. Ny ataony olona ho zava-dehibe azakana matetika tsy hafaniditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanarana ny tompo izao ny filan-javatra. Zay ny voalohany hitatsika eto. Ino izy teo? Filan-javatra. Nametraka ho zava-dehibe ny filan-javatra ity lehilahy anankiray ity mpanankarena mpanao-dalàna izy io. Aminy dia miverina fa zany fanarana tompo zany dia tena kafanampo satria misy filan-javatra eritreretra. Azany namaika azy tompo anaraka anao aho nanakainaiza ianao. Misy intérêt no heverina fa mandeha ho azy fa tsy voadiny no amboatika zany fanarana ny tompo zany. No heverina fa ilay filan-javatra azahoan-javatra nirahana amin'ny tompo satria vo avy da nasitrana Jesosy avy naneo asa mahagaga maro samihafa izy vo avy namana ny olona tsy hodima njato izy ary tsy hodimy arivo ihany koa aza voalaza ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Izany natonga ity lehilahy ity mpanankarena satria misy fikatsana eritreretina anaraka anao aho maika be miaraka amin'ny tompo na itsy ny tompo izy. Ry lehilahy aza tonona fa ny amboaro manatavaka ary ny voromanidina mananena moa dialofa zany fiarana amin'ny tompo zany tompo fantatrao fa misy fiafina misy fizahn-toetra maro samihafa tsy maintsy lalofana ary misy karazana sira zay tsy takatry ny sainao mety tazanao anatin'izany. Ary isika koa ry avako rehefa manaraka ny tompo tadidiny fa loatra lavitra no zay heverinao vola, ny arena,
fanjakan'andriamanitra zany mihoatra lavitra no izany azany ty tombo ahitsy fantatra ty le lampanankarena ity ina no anay ina sonay ina no tafilay zany no fanahina ho antsika ho fiainana ary zany miazakazanitsy olona ka am'izay fomba rehetra afahana mandray zany no iazakazatra be ty olona mihevitra fa misy olona miazakazaka manao miasa an'andriamanitra miazakazaka ny veriny olona anao mpitana anao pastera satria manina moa zany zao ny fanaovana azahoana zavatra be fa hitsony tompo zany fijery zany eto am'ty texte ity antomananao ampietreretananao zavatra fa na Jesosy aza tsy manana ina moa ialofotra tsy manana zay apetrahany lohatsy tsy azo anatena ny zavatra ny asa famponan'andriamanitra ny afatra ary tsy tokony entina kafanampo fotsiny anao fotsiny ianao fa mila mihevitra atrany tsy izay varatra filan-javatra no mampiazakazaka ao anatin'ny fampona fa Jesosy izy mampanankarenantsika amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Jesosy afatra no ahafahantsika mahazo mandray ny fanjakan'andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakany sy ny mamaleny dia anampy anao ny zavatra zay ty tomba hitseto mihoatra lavitra am'izay verintsika fa zavatra zava-dehibe ny fanjakan'andriamanitra ny afatra ary zany no azadolotsika fa ao anatin'ny fampianarantsika fiangonatra anisan'izay lara-panena ary zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ampanantena ny tombo tsy ny vonina tsy ny arena tsy ny voninahitra tsy ny anananao azy fa ina zava-dehibe amin'ny tombo ny fanjakana aloha ny mandrakizayko sy ny mandrakizainao izany tombo ny ampiazakazaka atsika ary anisan'ny famotrina lehibe indrindra tokony matimatesa anananao antoka la inona mandrakizay atsika zay le tiany tombo asio ny lara-pameam-piainana diavana malala dia ny mandrakizayko sy ny mandrakizainao ny ananatsika ny fanjakan'andriamanitra ary ao anatin'ny fampianaran'ny tombo tadidinareo tsara fa nisy ny mpanan-kanena anankiray izay mitovy amin'ity na io mihitsy ilay nanontany ny tombo hoe atompo ao mpampianatra tsara ina no atao mandovako nina moa fiainana mandrakizay da ahoana ho ny tombo ny didy dia niseo nafantatry izy hoe zao ny didin'andriamanitra zao ny didin'andriamanitra ary efa nitandremakireo dia zavatra ray loha ianao ho ny tombo mandehana amin'ny dimy fananao rehetra dia meo nisy malahelo ary zay nampianatra azy nakiva zay nykety tantarana zay netitiny any tsy mitombo ny ava fa mihoatra lavitra n'izay veritsika fa zava-dehibe eto amin'ny fiainana lay fanjakan'andriamanitra antoka azahoanao mantova ny fiainana mandrakizay zany aoka tsy ny filan-javatra anao maty-atsika amin'ny fanontona fa ny azahoanao lay inona fanjakan'andriamanitra ria manamalatra zay ny fanotsinetiny tompo fampitotina ny tsy lehilahy ty mpanan-karena manamaizy azy ary efa tena tao amin'ny mihitsy ny fikinan-toro amin'ny zavatra ny tany ary dia filan-javatra ny nampiazakazaka azy fa tsy voaheviny ary zay mahatonga ny tompo mampieritreritra azy hoe sao rehefa tonga anao ka mandalo olana mandalo sendra mandalo fizahny toetra tratra ny fiafila dia hemitra fa tia ny tompo mieritreritra tsara izy amin'ny fanarahana azy ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra dia anapetsika enina zavatra rehetra ary zany no antona an'andriamanitra ry afatra fa zavatra anankiray faharoa ataony olona ho zava-dehibe eo amin'ny fiainana ka iazakazany olona kory avana ary tena azo everina tsy maintsy oaranao mba azahoana ny fanjakan'andriamanitra dia ina ny sakanabe faharoa kory avaka ataon'le zava-dehibe ny fomba tany na ny fomba ndrasana zay no anankiray an'kio zay hitatsika ary zay an'kio ambara etaon'ny andiny fafilotsika zao ny andininy fa sivy am'dimapolo sy ny fahimpolo tindray lehilahy anankiray anaovan'ny tompo antso aonao ny tompo manaraha fa mbola voafatotra tao anatin'ilay fomba ndrazana
say fomba ampiarahamonina sy ny fomba tsosy aonao izy avelao aloha andevina ndraiky zany fandevenana ndray zany na ndiavana dia tena raiky tampisaka fomba miavana ary tena fomba ampiarahamonina zava-dehibe milika ao anatin'ny fomba eo zany hoe andeviny zany aloha maty eo amity fa nahitsy mitombo koa izy tao anatin'izany aoka ny maty andevina ny maty ndraindray ny fomba ampiarahamonina misakana ao atsika tsy afahantsika manaraka ny tombo miavana ary voafaty zany voakizany zany fiainam-piarahamonina sy fomba ndrazany zany amin'ny jiosy na amintsika koa azy tsy azo idivirina zany fandevenana ny maty zany zava-dehibe tsy azo ilozana fa zava-dehibe ao fiainana ka na dia nipitatra amin'ny masina zany tsy maintsy fody andevina ndiavana maty efa tarazo mipetaka zany eo fiainana keo fa onao to avelao maty andevina fa mandianana maninona mitriny filazantsara tia tombo ambara ao anatin'izany dia zao miavana ny fampitodiana ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fampitodiana azy ho amin'ny tena fiainana aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mitoriny ny filazantsara toreo ny fiainana toreo ny filazantsara zany hoe fanohitra ny fahafatesana ny filazantsara ka ny fanjakan'Andriamanitra dia midika fiaina tena todiko Jesosy amin'ny tena fiainana ity lelalaka ity ao anatin'izany teksta izany kiava tady ity riavako fa tena fahavalony devoly sy ny fahafatesana dia ny fanjakan'Andriamanitra misy antoko-pivavahana sasana na antoko-pivavahana fa tsy mety manao vavaka nampianarin'ny tompo izy ina natahorany olona mivavaka nampianarin'ny tompo ty riavana tokony fantatrao fa anisany atahorany dia ilay filazana ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe fanjakan'Andriamanitra mampatahotra ny olona hafahafa ary tokony fantatsika tsara fa rehefa izy tsy mety manao any vavaka nampianarin'ny tompo eo dia iteny olo mampatahotra azy dia ilay hoe fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra dika fiainana tena milaza fahavelomana fiainana tian'Andriamanitra omena ny olona ka ny olona mikatsaka zany fanjakan'Andriamanitra zany dia mikatsaka ny atao hoe ilay tena fiainana ka totokotombo ty lehilahy ity ho amin'ny tena fiainana ary mitoro sy anambary zany ho amin'ny olona rehetra atonga fanjakan'Andriamanitra io ny tia tany miantony androanatsika hitombo ny filazantsara rehefa namalala kristianavana sakana matetika eo amin'ny fiainatsika zany fomba ndraza zany ary ny fomban-drazana matetika mifanohitra amin'izany filazantsara n'Andriamanitra zany zany mahatonga ny tombo etanelaka azy avelao ny maty andevina ny maty fa ianao kosa mandiana mitoriny filazantsara aoka tsy sakana ho anao riavana fa atao zava-dehibe ho antsika ny fitorina zany fanjakan'Andriamanitra zany zay nampisiko sy nampisinao raison d'être andrositsika fiangonana dia hitoro ny fahavelomana sy lay fiainana dia lay filazantsara andran'Andriamanitra atsika amitodika ny olona ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra mba hananany anjara fiainana ao amin'ny tompo fa tsy hananatsika anjara any amin'ny fahafatesana kosa ary zany hiraka andrany tompo anao riavana aoka tsy voafatsika fa esakay loatra isika zany fomba ampiarahamonina zany manombotra anao tsy banjina na hitodika ho amin'ny asan'Andriamanitra fanzavatra anankiray fahatelo zay ataon'ny olona ho zava-dehibe riavana ka antsiny tompo atsika fa mbola mihoatra lavitra noho izany ny fanjakan'Andriamanitra hitao mantompo atsika anaraka azy dia inona nataon'ny olona ho zava-dehibe riavana ny fianakaviana zay ny fahatelo hitatsika eto ny fianakaviana rehefa nahazo ny antsony tompo ity lehilahy anankiray ity indiny fafita io eka ambinipolo firy izy eo indiny fafiro misy an'ilay tapany fatelo raika ambinipolo sy ny roa ambinipolo eto zay miavana zava-dehibe tamin'ity lehilahy ity dia ny fianakaviana
zany no sakana matetika ho antsio rehefa nahazo antso tamin'ny tompo izy manarady ao lasy moa anaraka anao ihany aho fa milao aloha anao velomany traniko rehefa namalala kristianina hafa matetika sakana ho antsio zany fiainam-pianakaviana zany ary noho ny amin'ny fianakaviana ary be lehibe teny etontompo mandeha tsy midika koroeny tompo hoe mankalandra lainao tsy misy olona mendrika fanjakan'Andriamanitra raha tsy mankara ianao raha lany anabavy ny raisiny dia raisin'ny olona amin'ny lafoniba zany teny zany hoe ahoana zany Jesosy mampianatra ny olona ankahala ny ankonana zany tsy mampianatra antsika ankahala ny ankonana Jesosy fa mampianatra antsika hametaka ho zava-dehibe mihoatra amin'ny zavatra rehetra azy miavana sy ny fianakaviana dia tokony tsamontsika miavana fa ambony lavitra mihoatra ro zany ary tokony hametaka ny Kristy ho ambony amin'ny zavatra rehetra izy zay ny fanontsinana marany tompo eto tsy misy olona ho ny tompo ka mahafony zay ndreny ny anabavy ndreny ka tsy antovanenina ny fiainana mandrakizay ny antony tsy namelan'ny tompo azy hoe handeha anaraka dia tsy riavana rehefa nandeha ty lehilahy ty ka tena andeha ny an-trano tokoa izay hoe no ilay fiainam-pianakaviana no ilay fianakaviana matetika sakana ho an'ny olona dia mety ampiova hevitra azy rehefa tonga any izy ary mety anao samboletika tsy miverina tsika zay midika nio riavana no izay lanja ametrahantsika ny fianakaviana zany ary tiana hitsomitompo fa mbola lavitra no izany la iza Jesosy Kristy sy ilay fanjakan'Andriamanitra sy ilay filazantsara toyitsika ary zany tsy afaka nesa fitoriana filazantsara zao nefa mandeha mitony filazantsara paster lozana daholo ny havana trano fianakaviana velomina reo baibaina reo fa namorona ina ty akaty fotsy havana vaovao namorona ray aman-dreny vaovao ary anareo ilay raha mitombo ry havana ho havana vaovao mpitandrina eto akaty fotsy zay kely mpitombo filazantsara i raha tsy maintsy mandao ny any amin'ny toerana nisy anao ianao takandry Abrahama ao misy tamin'ny Abrahama mandehany ianao andeha an'izay rako anao zay seko anao hiala ny taninao hiavanao tranonjainao andeha Abrahama tsy fantany koa ho aiza izy fa nilozana zay rehetra namatopatotra azy fa namorona fiainana vaovao miaraka amin'izy miaraka amin'ny tompo izy ary fantatrao ny fiafarany olona zay manara-tiny tompo hiavako fa misy ho avy mamihiratra azo antoka ampanatena ny tompo an'izay manaraka azy ka tsy ny fianakaviana no ataonao sakana nataonao zava-dehibe tsy hafanao manaraka ny tompo riavatra fa ny tompo dia manome baiko anao zava-dehibe mihoatra no hisy Andriamanitra amin'ny asa rehetra zay ataony dia hozy izy Petera any amin'ny bambany any amin'ny tia toko any amin'ny fahavalambin'ny folo raha io efa nafoy ny hafanay ny rainay nafoy zavatra rehetra noho ny aminao zay ina no mba azonay dia anao izy ny tompo ambarako aminao Petera fa tsy misy olona zay nafoy zanaka ray reny ka tsy azo valopity 100% zato isan-jato iny zany zato isan-jato zany valopitindreo mpanara-tiny tompo riavana akoatra ny fitainao meny tompo riavana raha lasianabavy zay lozanao tany amin'izay nisanao tany dia mbola omeny anao reny dia avy eo omeny anao koa ninona ina ny valopity faharoa fanenjena fanenjena zany valopity zany ao ampanantena ny tompo ho an'izay mpanaraty azy koa anao mieritreritra hoe enjena dia rehetrrehetra ino tinazo anahy mitikizo ako sao tia aty amin'ny fanenjena no nandeha fa valopitya ho an'ny mpanaratian'Andriamanitra ny afaky ny fanenjena matoy ianao tsy enjena dika zany ianao ny tena zero fa matoy ianao enjena ataonao tsaronao zany eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny tompo riavana fa valopity faharoa ny fanenjena ary matafakatra ilay valopitianao 100% dia inona fiainana mandrakizay aiza anao rehetra zany rehetra rehetra
sady ampanantenainy tombo antsika iavatra manana-tia zaho ka sakanao anao mitsody da ataonao zava-dehibe fa mihoatra lavitra no izany ro zavatra anankiteny retreretinao reo ina moa le sakanao anao velona zava-dehibe mampiazakazakazy filan-javatra faharoa fomba drazana na fomba tady na fomba mpianam-botra ary fatelo fianakavitra fandriamanitra mahay manome mihoatra lavitra no izay verentsika fankatsaoany mifatraka andriamanitra dia anampy anao zavatra